Anarivon'ireo gadra azo fanalefahan-tsazy avy amin'ny filoham-pirenena amin'izao fankalazana ny fety ny fahaleovan-tena izao ary anjatony ireo ivoaka ny fonja. Mbola nibosesika hatramin'ny androany ireo olona andeha hivoaka ny faritra Lalamanga hamonjy ny fianakaviany amin'izao fety izao tsy naharaka ny fiara ho an'ny kooperativa iray izay nanaovana fanadihadiana. Sivifolo sy roanjato ireo ankizy sy tanora tsy nanana kopia hatramin'ny nahaterahany no nisitraka izany teny amin'ny komuna Ambohidratrimo androany. Mbola betsaka ny sakana tsy ahafahany ireo ray aman-dreny manamboatra kopia ho an'ny zanany raha ny fanazavana. Zomafa 5 ny volana Jona taona 2024 miaraba tomboky kilasy sy tomboky vavy ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Fréquence plus TV asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Gadra Anarivo no ahazo fanalefahan-tsazy avy amin'ny filoham-pirenena ANDRIANIRINA Filoha ao anatin'izao fankalazana ny fety ny fahaleovan-tena izao ary anjatony ihany koa ireo afaka ho tonga dia hivoaka ny fonja araka ny fampahafantarana nataony fiadidinan'ny Repoblika androany. Izany no natao vokatry ny toromarika avy amin'ny filoham-pirenena Todika tahiry. Anome fanalefahan-tsazy faobe ny filohampirenena noho ny faha-20 taona ny fitsanganan'ny fiverenan'ny fahaleovan-tenany Madagasikara. Misy 750 sy 3 ireo voafonja efa voatsara manefa ny tsaziny manerana ny Madagasikara. 720 sy 1 amin'izy ireo no ahazo fanalefahan-tsazy avy amin'ny filoham-pirenena ary ny 770 sy 740 dia afaka mivoaka avy hatrany. Tsy voakasiky ny fampiarana izany fanalefahan-tsazy faobe izany kosa nefa ireo olona voaheloka amina sazy tsy ahazona fahalalana toy ny von'olona sy ny von'olona nomanina, ireo eloka mamoa fady, ny fanodikodinam-bolam-panjakana, ireo eloka rehetra voalaza ary sazin'ny lalàna, manasazy ny eloka rehetra mikasika ny andramena sy ny hazomainty, ireo eloka momba ny famotsim-bola. Ity fanalefahan-tsazy faobe ity dia anatsarana ny ezaka atao amin'ny fampiarana ny fanajana ny zon'olombelona sy ny mahaolona eny anivon'ny fonja ary indrindra entina amerana ny isan'ny voafonja. Misy ihany koa ny fanapahakevitra noraisin'ny filoham-pirenena amin'ny mahafiloha faratapo ny volalonda azy dia ny fanalefahana amin'ny sokajy tsazy voafaritra ho an'ireo maramila iaran'izany eo anivon'ny tafika malagasy. Ao anatin'ny fankalazana ny faha-20 taona ny iverenan'ny fahaleovan-tenany Madagasikara trany dia nanome ny toromarika manokana ihany koa ny filoham-pirenena fa ao aorian'ny lanonana ankalazana ny fetim-pirenena dia azo fialan-tsasatra 420 ora ireo tafika rehetra nandray anjara tamin'ny matso. Fananao jery todika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeany Antoko RNR tarihin'Andriamatoa Max Fabien ANDRIANIRINA izay filoha-mpanorina ity Antoko ity naneho hevitra mahakasika ny fankalazana ny faha-20 taona ny iverenan'ny fahaleovan-tenany Madagasikara sy ny nitsanganan'ny filohalonda malagasy ihany koa ny tenany androany ary ao ohatra ny fanadihadiany lovan'iaina Andrianirina momba izay. Betsaka ny lesoka tokony harenina amin'ny fitantanana andraram-pirenena raha ny zava-misy ankehitriny indrindra jerena eo amin'ny lafiny ara-toe-karena hoy ny Antoko RNR na Rassemblement National pour la Refondation tarihin'Andriamatoa Max Fabien ANDRIANIRINA. Ilaina araka izany ny fanarenana izany aingana amin'ny alalan'ny fanajana ny sata republikana ny anantsika nanomboka ny taona 1970. Tokony ho tanterahana ihany koa izy nidiniky ny samy malagasy na ny dialogue malagasy au malagasy mba hitadiava-mba olana. Ny ekonomitsika malagasy aiza ho aiza tao anatin'izany 80 taona zany. Samby tompona andraikitra feno ny malagasy tsirairay avy. Raha isika misy olana lehibe atao anatin'ny tinosy teny dia endao isika rehetrarehetra koa hiaraka hamahan' zay olana zay. Inona zay olana zay? Zay le lazaiko hoe mpanorenana ny République de Madagascar na atao hoe Refondation izay ahafahantsika hiteny hoe renaissance de la République de Madagascar. Io renaissance io zavatra goavana io satria io no hitambarantsika amin'ilay fanambarana fa mahaleo tena Madagascar tamin'ny 1970 teo Mahamasina. Izay le renaissance. Ary zay no mahatonga amin'ny teny efa ray volana lasa zay maika de maika
ny fanataterahana ny programme de refondation. Izy mihitsy no manao fanambarana lehibe hoe tenako filohan'ny République ny Madagasikara de manohana tsy ampiambambana ny fanataterahana haingana ny refondation eto Madagasikara na ny dinika samy malagasy miaraka amin'ny RNR. Nasindresaka ihany koa ny mahakasika ny teti-bolam-panjakana na sipantsina na ny LFR izay mbola eo andalam-pandiniana azy ankehitriny ireo parlementaire malagasy. Fa raha ny teti-bola ny LFI na ny loi des finances initiale zay misoratra miaraka nampiny ny loi des finances rectificatif de eo amin'ny 2772 000 milliards d'ariary ny loi des finances rectificatif. Zany hoe tsy nataotao foana zany reny fandanina loi des finances reny fa zavatra voadinika dikan'izay tsy tokony hisy goka, tsy tokony hisy tsy fananam-bola fa de somary taitra ihany gaga ihany hoe ny ry tsy paye ny ato tsisy fa ahoana mila fanazavana avy amin'ny ministre ny finance. Tanjony Antoko RNR na ny Rassemblement National pour la Refondation ny ananany malagasy fahaleovan-tena tanteraka eo amin'ny fitantanana andraram-pirenena izay antony tokony anatanterahana aingana ny dialogue malagasy eto Madagasikara aorian'ny famongorana ny valanaretina coronavirus. Nandefa fampilazana mialoha ny haino aman-jery mpanjakana fa tsy tompona andraikitra amin'ny eny an-kianja izy ireo amin'ny fikirakirana sy fakana ny sary mandritra ny fety ny 20 Jona fa ny mampita ny sary any an-tokantrano fotsiny ihany no andraikitra izy ireo raha tsy ahivina nefa dia niteraka fimenomenomana ny fahatapahany sary tamin'ny herintaona tahaka izao. Todika tahiry. Namoaka fa ampahafantarana dia ny melony avy eo anivony aina manjery mpanjakana ny amin'ny fampitana ny vantana ny matso lehibe izay atao eny amin'ny kianjan'ny baria amin'ny rahampitso asabotsy izay nametraka dia ny melo fa tsy tompona andraikitra amin'ny fikirakirana ara-teknika eny an-kianja izy ireo fa mampita ny sary makany an-tokantrano no asan'izy ireo. Raha ny fanazavana araka ny fitsinjarana andraikitra napetraka ny mpikarakara dia ny mandray ny sary ato anosy réception du signal sy mampita izany sary izany makany amin'ny fahitalavitra any an-tokantrano na ny division no andraikitra napetraka tamin'ny TVM mandritra ny lanonana goavana fankalazana ny faraky ambin'ny taona niverenan'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara atao eny amin'ny kianjan'ny baria Mahamasina ka no amafisiny tamin'izany fa tsy andraiky ny araka izany ny fikirakirana ara-teknika rehetra eny amin'ny kianja regie sy ny fampitana ny sary makao amin'ny TVM anosy. Mariana fa ireo tompon'andraikitra rehetra ara-tserasera voakasika eny an-kianja dia efa nanao fivoriana fanomanana niaraka ny talata maraina lasa teo ka tsy nantsona handray anjara tamin'izany ny avy eo anivo ny aina manjery mpanjakana no ny andraiky ny miopana amin'ny fampitana fotsiny ny sary sy feo any amin'ny fahitalavitra isa tokantrano tsirairay avy. Ny bisesika sy niteraka filaharam-be nandritra ny tontolo andro mihitsy ny fandayanan'ireo olona avy eto Antananarivo any amin'ny faritra anao fetim-pirenena nandritra ny omaly sy ny androany nampitomboana araka izany ny fiara-miasa mba ahafana mitatitra ireo olona rehetra tonga eny amin'ny tobim-piantsonana tsy niakatra kosa ny sarandalana fa voatasina toy ny mahazatra ihany angom-baovao ny irina fitiavana. Amanarivo ndreo olona nisafito no any ambanivohitra veto Antananarivo amin'izao fankalazana ny fety ny fahaleovan-tena izao raha hoany teto amin'ny coopérative Soatransa manokana izay mitatitra olona makany Ambatolampy Antsirabe nanaovana fanadihadiana ny tombo avo efatra hatramin'ny 10 eny raha oharina amin'ny isan'andro ireo olona nandeha niala teto Antananarivo fankalaza ny fety ny 20 Jona any ambanivohitra hitantsika araka izao sary izao fa manao toy vakana lavareny ny filaharana ary tsy maraka mihitsy ny fiara fa izay tonga de feno araka ny fanazavana nanomboka tamin'ny 10 ora maraina dia raikitra ny filaharana ka filaharam-be hatrany no hita mandritra ny tontolo andro raha ny hita tato anatiny 2 andro farany. Raha no atao aminay manokana aloha zany araka ireny hitantsika tamin'ny sary reny dia mirongatra tena mirongatra tokoa ireo olona hamonjy fodiana amin'izao alohan'ny fetim-pirenena izao. Izy io moa nanomboka omaly dia nitoy androany zany fa ny latsinainy sy ny talata tsy mbola nisy ohatran'izao. Ireo olona hitantsika amin'ny tangolon'ireo zao
mpandeha Ambatolampy sy Ambohimandroso, zany hoe le olona tsy zatra manao réservation fa raha no any Antsirabe manokana efa manao réservation daholo ny olona zany a dia miandry ny fahatongavany fotsiny a fahatongavany fiara dia mandeha. Ny fiara aloha zany hatreto tsy maharaka satria izay tonga avy any zany a dia tsy maintsy miverina maka an'ilay olona. Dia izy koa moa zany efa ao anatin'ny servicenay hoe tsy maintsy misy mandeha foana dia na dia mirally vida raha zany le fiara avy any amin'ny toerana lehany avy any dia tsy maintsy mitondra le olona mandeha mody. Tsy voaja intsony ny elanelana iray metatra fa samy mifampisisika mameno toerana ireo mpandeha satria samy maika ho tonga ny tanàna. Nampitomboana araka izany ireo fiara-miasa mba ahafana mitatitra ireo olona rehetra izay tonga fa na eo aza izay firongatry ny olona mandeha makany amin'ny faritra izay tsy miova vavotazona toy ny isan'andro ihany ny saran-dalana. Nisy fiara vitsivitsy zany a fiara ivelan'ny coopérative anay aloha nantsoina anampy na hoe anao renfort ny filazantsika anazy a mba alefadefaka kokoa n'le filaharany. Zao hitantsika amin'ny sary zao nefany a dia tsy mijanona misy milahatra mihitsy a amin'ilay olona andeha hamonjy fodiana hamonjy fianakaviana any ambanivohitra. Hitantsika amin'ny sary ngamba fa tena tsisy fepetra voaja. Ny amafisinay fotsiny zany lazaina matetika amin'ny micro hoe ametaka cache-bosy tsara daholo a ny olona tsirairay avy fa tsy voaja mihitsy aloha zany ny ame anara-pahasalamana hatreto a. Ary izay koa ny anairana ny fitondram-panjakana manoloana ny zavatra ohatra zao a hoe inona ny fepetra tokony ho raisin'ny fitondram-panjakana. Ny saran-dalana aloha amin'ny anay manokana tsy miova zany iny mandava-taona ninona vampitaona misy na hoe ninona fety misy a mandritra ny Ankizy sy tanora 200 mahery tsy mbola nanana kopy hatramin'ny nahaterahany tao amin'ny commune Ambohidratrimo no nisitraka kopy androany vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny commune sy ny association Koliaina fanomboana ihany izao fa mbola maro ireo tsy manana kopy eo anivon'ny commune Iadity noho ny ben'ny tanàna eny an-toerana ka ezana ny mbola hitohizany ity hetsika kopy vaovao ity hangom-baovao ny Rina Fitiavana Trany. Sakana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny tsy fanana ny olona iray kopy nahaterahana indrindra eo amin'ny lafiny fampianarana sy fidirana amin'ny sehatry ny asa mbola maro anefa ireo tsy manana izany indrindra fa ho an'ireo fianakaviana sahirana vokatry ny fahatahorana miditra birao eo ihany koa ny fahatarana amin'ny fanamboarana izany satria ao anatin'ny 12 andro nahaterahany zaza no ahafahana manamboatra kopy ka rehefa dila izay fepitona izay dia tsy maintsy miakatra jugement supplétif na fitsarana kopy vaobe kanefa rehefa tonga amin'izay dia lasa mitombo ny vola ilaina sy ny taratasy karakaraina vao afaka mahazo kopy ka eo indrindra matetika no miteraka tsy fahavitany kopy mba ahafahan'ireo ankizy sy tanora misitraka ny zo fototra dia ny fananana kopy izay indrindra no antony izao hetsika kopy vaobe no tanterahana teto anivon'ny commune Ambohidratrimo izao ka 700 ireo nisitraka izany mbola maro anefa hoy ny ben'ny tanàna ireo mbola tsy manana kopy atao anatin'ny commune Iadidiny ka ezana ny tohizan'ity hetsika ity. Le antony fahitako anazy varimbarina le ray aman-dreny a rehefa varimbarina izy dia raha tsy efa andeha hianatra le zanany zay izy voataitra ka mila kopy zany hoe tsy fantatry ny olona amin'ny ankapobeany tena asan'ilay antsoina hoe kopy fa rehefa tonga ny amin'ny fotoana fianarana na eo amin'ny fiainana ianao karapanondra raha sasa mbola tsisy kopy raha izay mahatonga lizy ihany koa anankiray a mety hoe tsy ampy ny fanentanana ve avy aty amin'ny tompona andraikitra sy avy any amin'ny fokotany a mety hoe lavitra koa ve le zaza niteraka tany an-trano tany dia tsisy nanampy ny fanotongavana an'izy fa ao Ambohidratrimo aloha zany fanombohana efa 700 no tsy nanana kopy fa ny miteny sy mbola mangataka any mbola avoroa avy teleny amin'izany amin'ny ankapobeany ho an'ny tanàna Ambohidratrimo ka mbola ifandraisana tamin'ny association Koliaina teo moa fa ho jerena ny fiverenana amin'ny fanatanterahana an'izay mifanambona petraka tamin'ireo olona ireo dia ny hoe ity zokony ity raha zokony io a no omena n'ity kopy ity maimaim-poana ao anaty kopy vaobe fa raha ohatra kosa mbola miteraka izy ka tsy manao kopy ihany a dia angambany kosa fa mba fahazarana tsy mety a dia mba aloha izy mba hanao ny taratasy ny any amin'ny tribunal fa tsy ampin'ny commune sy ny association intsony amin'izay satria lasa zatra miankina amina zavatra foana nefa ny zanaka no adidy voalohany ary zo fototra ny kopy. Zava-dehibe hoy kosa ity renim-pianakaviana iray ity ny hetsika tahaka izao satria raha ho azy manokana izao efa nivezivezy ary lany vola tamin'ny fanamboarana ny kopy anjanany izy ireo kanefa tsy nety vita izany tokony hiditra an-tsekoly nefa ny zanany ankehitriny ka raha tsy nisy ity hetsika ity dia mbola tsy tafiditra hianatra indray amin'ny taom-pianarana vaovao. Ny olona tsy navitany kopy hianatra amin'izay zareny mihitsy tsy nanao koa hatramin'izay zava-dehibe amalo zany le izy satria le izy to dia hitanao hoe izy zany hoe tsapa hoe to dia hoe misy
fa tsy leny sasany efa ndrevakadina fotsiny hoe makariny efa ilay zavatra tsy vitsy satria zay efa manao ny anazy ihany raha miakatra tany Antananarivo zay efa manao rehetrarehetra fa tsy mbola vita hatramin'izay volana fotsiny nalain'izay ny teny ilaivako anazy aloha zao raha teo amin'ny anahy iza mbola tsy nanana ohatra hoe mianatra raha misy zavatra atao dia ilaina ny kopia rehefa lehibe koa anao fiainam-taona tokony hanana karapanondro ohatra hoe misy zavatra ataona tia hiasa ianao tsy afaka miasa satria anao sady tsisy kopia ny tsisy karapanondro dia mieritreritra na sady mieritreritra nalahelo hoe zanako za ve efa ohatrany teo aloha efa tsy nanana teo aloha efa tsy ndrarailay aman-dreo dia ny zanako koa mbola ataoko an'izay dia tsy nety hoe tsy maintsy miezaka avy tany kopia ny zanako mandava fiainam-taona anazy. Tontolo Sandroan'ny famaranana ny fifaninanana no tanterahan'ireo tanora izay nokarakarain'ny Rassemblement-National mivondrona ao amin'ny hetsika avory tanjona tamin'izany fifaninanana izany ny andrisihana ireo tanora manerana ny Madagasikara mba hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny fitezana maha-olom-pirenena Lovaniana Andrianirina. Miisa 5 ireo nandray anjara tamin'ny famaranana ny fifaninanana avory izay nikarakarain'ny fikambanan'ireo firaisamoam-pirenena ihany koa fifaninanana izay mifototra indrindra amin'ny fanomezana fitenenana ny tanora tamin'ny alalan'ny fanatanterahana horonan-tsary fomivelatra nilazany ny lohahevitra izay nifototra indrindra tamin'ny fahalalana mahazo vaovao sy ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeany. Miisa 5 ireo mpifaninana izay tafiakatra niatrika andingana famaranana androany izay nanatanteraka seho mivantana teo anoloan'ny mpitsara. Raha nresaka natao tamin'ny iray tamin'ireo mpandray anjara dia nahafahana naneho nofinofy sy ahafahana milaza hevitra ny fifaninanana izay natao. Ny tena natonga andray anjara amin'ny fifaninanana avory hitako tany anaty tambazotra tserasera aloha ilay izy tamin'ny efa elaela ihany dia tonga dia liana nahitany satria hoe talentan'ny tanora rehetrarehetra mety daholo dia izaho moa izany somary mana-talenta amin'ny resaka tononkalo mokoa ilay lohahevitra azoko tsara ny tiany hotenena dia nandray anjara mokoa tena faniriako izany hoe hitondra feo izany hoe hisolo tenan'ny tanora hitondra feo mba hoeny hoe mitaky ny zavatra marina izay ny tena tiako navoaka hoe aok'izay ny fanaparitahana vaovao diso fa aleo mba ny zavatra marina foana no avoaka dia hoe aleo mba ny vahoaka koa tsy tokony andro tolora-potsiny hoe hitaraina fotsiny hoe izay mila ny marina nefa tsy manao nininy fa nitarika ny tanora sy ny vahoaka koa za hoe andaotsika mihitsy ny andray andraikitra tsy hoe te foantsika hoe te azo marina fa andaotsika tsy onona amin'izay tsiny fa andaotsika andraikitra hijoro ny tanora satria ny tanora ankehitriny no avin'ny firenetsika. Ho an'ny mirana izay nandray anjara izao dia tsy mora ny nanomana ny seho izay natao androany ny fanampy tamin'izany kosa nefa ndrehetra raha araka ny nambarany. Fotoana hitondrany ankizy arendrina mandehandeha rehefa takariva ny andro ny 20 Jona tahaka izao izay endrika iray ankalazany malagasy ny fety ny fahaleovan-tena fa natao ihany koa ampifaliana ireo ankizy manodidina ny tanàna sy ny arabe. Efa ao amin'ny antso telefoninao ny namana mpanao gazety Rina Fitiavana ampita amintsika ny ako ny fitondrana arendrina tamin'ny 20 Jona 2024 ity arao ary. Zany hitanay amin'izao raha hitenenana izao raha zava-bita ety an-toerana dia maviditra tanteraka ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany tondra arendrina izany dia entina hanamariana ny fetin'ny fahaleovan-tena izany hoe mankalaza ny faha 20 taona isika amin'ny taona 2024 ity ny zava-bita ety an-toerana amin'izao dia maviditra tanteraka ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany ao koa ireo zatora samy manala azy amin'ity tantaniva tika amin'izany fa mirefidritainy koa ny popoka ety an-toerana fa ny ankabeazany dia ny ray aman-dreny mitondra ny zanany mba mampiarana voly. Ny arendrina moa dia samy tazamara ao mitondra ny arendrina malagasy ao koa nefa ireo mitondra ny arendrina gasiny fa ny zavatra hita dia mamirapiratra tanteraka ny ety am-povoana amin'ny alalan'ireo arendrina maro samihafa na dia mbola ao anatin'ny ny anara-pahasalamana azy tsika hita tanteraka fa fomba mara ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany amin'izao fitondrana arendrina izao.
fisikody amin'ny tanàna dia mandeha amin'ny arabe fa lalana andreo ray aman-dreny. Natonga ny nitondra ny ankizinay zany amin'izao fetin'ny fahaleovan-tena zao mba tamin'ny herintaona zany mba tsy nanao ilay ankizy dia mba zarara zany hoe navela filoham-pirenena na voaka nitondra ny ankizy dia mba manara-roatra kely mampifaly ny ankizy majinika. Efa nomanina fa tamin'ny herintaona ny ankizy efa tsy nahasa tsy nanao arendrina dia nanomana kely dia tena miezaka izay. Vao nividina mihitsy ka mandehandeha fotsy izay fa etsy aloha etsy asa dia miverina satria any amin'ny arabe moa etsy azo andiamana dia ery aloha asa dia miverina. Izay ihany koa no azam-bara sy azam-paina rina fitaivana mety amin'ny vatana ety am-polondrana ho an'ny radio sy ny televisiona Fréquence. Tsy nanadino ireo misehatra amin'ny mozika amin'izao akatoky ny fetin'ny fahaleovan-tena izao ny mpanakanto iray mipetraka ny ivelany fa nanolotra fanampiana ho azy ireo teny amin'ny kianjany Maki Andotam-penaka Androany. Ireo mpitendry sy mpandiny tena notsongaina manokana tamin'ity hetsika fanomboana Androany ity. Angom-baovao ny Irina Fitiavana. Isan'ny mbola misedra olana ny ankamaroan'ireo mpisehatra amin'ny mozika amin'izao fotoana izao, indrindra fa ireo mpitendry sy mpandino ny fisiany valanaretina coronavirus ka mbola tsy ahafahan'izy ireo manohy ny asany. Efa ho erintaona mahery izay ho fahatsiarovana azy ireo manokana amin'izao faha 12 taona niverenany ny fahaleovan-tena izao. Nanolotra fanampiana ho azy ireo tamin'ny alalan'ireo mpanakanto eto an-toerana tetỳ amin'ny kianjany Maki Andotam-penaka Androany ny mpanakanto Karina Madagasikara izay mipetraka ny ivelany. Vary sy voamaina ary saran-dalana ireo no nozaraina nandritra izany ka manodidina ny 300 teo ireo nisitraka ny fanampiana. Fanomboana ihany izao fa mbola itony hetsika. Mipetraka any andafy izy fitan-dranomasina dia mba natsiaron'ireo artista namana izy hoe zaho izy mba te hanolotra fanampiana ho an'ireo artista namana satria fa eritaona sy tapany tsy niasa ireo indrindra ireo musiciens sy ny danseur ireo le tena tsy hita mihitsy satria mihita foana le mitazona micro ty aloha eo efa le musiciens sy ihany sy mpitendry zany tena tsy hita mihitsy tsisy dia nanampy dia ireo zany mba hoe aloha mba mpiana dia fanomboana ihany izy ty izy fa mbola ho avy ny zavatra natolotra moa zany misy vary dia misy voamaina tsaramaso zany hoe nanao teo amin'ny 2 taona teo vary manaraka aloha zany zao zany hoe raha ny programme tambatritsina ny programme ny Karina andalan'ny fanaovana ny fikarakarana ny clipny izy zao clipny efa enitentsika madame ministre zay le clip efa somary efa eno zay antsika anaty Facebook karakara zay izy zao andro efa hivoaka tsy ela. Mihetsika manaraka indray arakaraky ny fandehan-draharaha eto firenena hoe fisokatra ve ny fiasana ny artista amin'ny orina filazan'ny firenentsika milady sa manao ahoana eo indray nahitana mitohina amin'ny manaraka ny zavatra tokony atao. Fa miantso vonjy amin'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ireo mponina an-dranomasina ao amin'ny fokotany amin'ny soneran'ny vongo no nifokaohany ranomasina ny tranon'izy ireo mialany ny ranomasina trano mantsy ny torapasika ny lanja sora-baventy izy ireo nanamariany izany fa nadiadiny tojony Irina tahiry. Sora-baventy misoratra hoe ry filohajaina ampio faravany tanànanay vonjeo zahay vahoaka faravany tranonay président mba jereo zahay madinika fa mila anao ambinagny soneran'ny vongo manoloana ny voina miatra amin'izy ireo miangavy de miangavy zay ambinagny ary velony taraigny na zaza na madiniky raha ohatra tsy vity porio fantatra ny tsarabe fo ho foagna tanàgna ambinagny. Pakevitry ny gouvernoura nandalo taminay teto hoe hagnandefa fitaovagna maventy andeha hagnaremagna tany hamindragna le olo efa ravatragno kanefa hatramin'izao
dia mbola tsy fantsanay hoe nagnino tsy mety tonga be ny tanàna ny sonerany vongo izay meritreritra fô ireo zay tsabo igny ihany koa no mbola hasaigna andeha hangady tany avake vao hizaregny aminay tsy mamango aminay zany tsy mety satria ny olo efa marary koa andeha hipopogny hangady tany afela be zany petraka tambinagny taketo mbola tsisy zavatra nisy be karaha ny tamin'ny tagnatiny telo taogno tato ranomasiny kanefa koa mo o zareo va tamin'ny porte reo nala sy ny tanàgna fa igny aloha tsy fantatra fô zay zao mbo mangatiky mbo toerany todra mbo amianare zay fô mijaly zay to satria zay amin'ny andro iny mamono tragno lafa fan-tragno maro ireo trano no ravana avy hatrany amin'izao fiakarany ranomasina izao. Eo amin'ny fivoarany valanaretina coronavirus eto Madagasikara kosa indray izay avy eto Analamanga no namoy ainy tao anatiny 420 ora farany raha ny antotanisa ny atoandro teo tranga vaovao miisa 720 no hita tamin'ny nanaovana fitiliana miisa 720 sy 400 ho an'ny sitrana somatsara kosa miisa 570 tranga misy fahasarotana mahatratra 720. Daty ny 4 jona 2020 toy izao indray ny fivoarany antotanisa andro mitondra ny tsimbokaretina coronavirus 7 ny tranga vaovao 570 ny sitrana iray ny namoy ainy 720 sy 400 ny fitambarany ireo fitiliana natao. Nanomboka ny 13 martsa 2020 hatramin'ny 14 jona 2020 nahatratra 210 sy 700 sy 700 kosa ny sitrana manome ny salanisa 720 isanjato 700 kosa ny namoy ainy manome ny salanisa 2,5 isanjato mitotaly 770 sy 703 sy R1 sy R2 ny fitambarany fitiliana natao 720 ny tranga manana fahasarotana na ny forme grave hatramin'ny daty 14 jona toy izao ny fitsinjarana isam-paritra faritra Analamanga 40 ny tranga vaovao 30 ny sitrana iray ny namoy ainy faritra loatra mangoro 4 ny tranga vaovao faritra Matsiatra ambony iray tranga vaovao 70 ny sitrana faritra Vakinakaratra 4 ny sitrana faritra Tsimondrefana 5 sitrana faritra Vadivavafito Vinany 3 tranga vaovao faritra Jorombe iray sitrana faritra Betsiboka iray sitrana faritra Sofia 2 tranga vaovao mitsinjara toy izao ho an'ny faritra Analamanga manokana district Nambohidratrimo 2 tranga vaovao Antananarivo Atsimondrano 2 tranga vaovao Antananarivo Renivohitra 12 tranga vaovao mitotaly 40 an'ny faritra Analamanga ireo no manome ny antotanisa ny 14 jona 7 tranga vaovao 570 sitrana iray ny namoy ainy 720 sy 400 ny fitambarany fitiliana natao. Trano lehibe iray misy rihana 12 no nirotana tany Miami Floride ka marobe ny olona tototra sy tsy hita popoka amin'izao raraka ny fanazavany tompon'andraikitra any toerana fatin'olona iray ihany no hita fa ny ampony mbola tavela ao avokoa ka isan'ireo tsy hita ny avany vadiny filoham-pirenena sy ny fianakaviany minisitry ny raharaham-bahiny Paraguay fanadihadiana teo amin'ny sary ny France 24. Trano iray lehibe ahitana rihana 12 misy appartement hatrany amin'ny 510 no ny otsaka tany akaikin'ny Miami Floride tany États-Unis ny aliny alarbi ifo alakamisy lasa teo raha ny vaovao iray no maty raha toka mbola tsy nahandrenesam-baovao ny ambo mbola ampolony maro izay mbola tsy voaisa hoe firy hatramin'izao nisan'ny tototra ka ao anatin'ireo olona mbola karohana tototra ireo izay efa matratra hatrany amin'ny 20 dia teratany avy any Amerika Latinina avokoa ka teratany Argentin misa 5 teratany avy any Uruguay misa 3 ary 4 teratany avy any Paraguay isan'ireo tsy hita ao anatin'izany ny rahavaviny vadiny filoham-pirenena amin'ny Paraguay Silvana Lopez Moreira sy ny fianakavian'ny ministry ny raharaham-bahiny Paraguay raraka ny vaovao maro-potitra raha ny zava-misy fianjerana iray tena tampoka sy tsy nampozina izy ity karaha ny fantatra nefa dia nisy maromaro ihany ireo avitra somantsara nanambara ny mpamonjy vona fa riska be ny hiditra ao satria mbola ahina iotsaka ihany koa ny trano rehetra hatreto tsy mbola fantatra ny antony nahatonga ny loza fa raha ny fijoroana vavolombelona nataony manodidina dia nisy fipoahana tao amin'ity trano lehibe ity manampy ny famonjy vona mihitsy moa ny polisy ny Miami Beach amin'ny fikarohana ireo tsy hita popoka.
Andiana moto maromaro indray no irongo fitaovam-piadiana mahery vaika nanafika tanàna maro tany Niger. Olona ampolony indray no maty voatifitra vokatra izany raha ny fantatra dia ireo vondrona mpampiororo jihadista no tompona andraikitra tamin'izao fanafiana izao. Fanadiadiana teo amin'ny sary ny France 24 hatrany. Andiana moto niaraka tamin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika no niditra namakivaky ankeriny tao amin'ny tanàna maromaro tany andrefan'ny faritra Telebery tany Niger nanao asa fampiororona faritra efa manakaiky ny sisy tany manasaraka azy amin'ny Mali. Izay raha ny fantatra dia maro be ireo moto ireo ka nidaroka ny tanàna izay fantatra fa vorona jihadista mpampiororo ireo. Nahafatesana olona ity fanafiana ity omaly fa 4 ny volana Jona tokony tamin'ny 3:30 tany antoerana ka olona hatrany amin'ny 5 no maty ka tao amin'ny tanàna ny Danga, Zoany sy Korombara ary ireo tanàna manakaiky azy no lasibatra ny fanafiana. Ny olona hafa sasany izay namony ihany kosa dia tany Antsa. Tsy mbola mazava tsara treto ny tena isan'ireo tarehimarika farany tao anatin'ny olona maty ka anisan'ny tabataban'ny ben'ny tanàna teo aloha any Tondikiwindi ao amin'ny faritra io fa tsy misy tarehimarika mazava ny omeny ny tompona andraikitra momba ny zava-misy ity faritra ity izay kendren'ireo jihadista foana amin'ny asa fampiororona. Lasa fifamaliana izy samy filoham-panjakana ao anatin'ny vondrona Europeana indray ankehitriny ilay fikarakarana fionana amin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Ity fionana ity izay tolo-kevitra nataony Frantsa sy Allemagne kanefa nisy ireo firenena nanohatra izany. Fanadiadiana teo amin'ny sary ny France 24. Vakany tsy fito vikevitra teo amin'ny sampikambana ao anatin'ny vondrona Europeana amin'izao fotoana izao momba ny fandaniana ny fionana mivantana ifanantrika sy ifampidinika amin'ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Misy ireo firenena, nisy ireo filoham-panjakana tsy manaiky ity fionana ity hatreto. Ny zara roa araka izany ny adevitra satria nanapa-kevitra ny mpitarika ny firenena ao anatin'ny vondrona Europeana fa tsy atao aloha ny fionana antampony amin'ny Rosia satria tsy feno ny fepetra ho amin'izany noho ny fanoheran'ny sasany io fionana io. Raha ny fantatra mantsy dia i Frantsa sy Allemagne no tena nitopo-kevitra tamin'izao fionana izao. Lohevitra maro moa no hodiniana miaraka amin'ity filoham-pirenena Rosiana ity. Anisan'izany ny resaka toetrandro sy ny tontolo iainana, ny tontolon'ny angovo, ny fahasalamana, miady amin'ny fampiororona ary ny fandaniana, ny resaka eloka be vava. Manoloana ny ratsy nanafina ny fahadisom-panantenany mihitsy ny chancelière allemand Angela Merkel taorin'izay tsy fito vikevitra izay ka nanajanona anazy. Anisan'ny manohatra izao fionana izao moa ireo fanjakana Baltika, anisan'izany Pologne, Suède, Pays-Bas. Tsy nisy ny maromaritra iraisana hatreto aloha. Betsaka mantsy ny teboka mampifanolana ny Union Européenne amin'ny Kremlin eo amin'ny ara-politika, ny géostratégique sy ny géopolitika ary ny économique sy ny resaka raharaha fitaovam-piadiana. Fa mialony katona ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao andeha raintsika indray ary ny zanam-pandaharana ny Masifomza.
Izay ihany koa ary tomboky lahy sy tomboky vavy no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao. Ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aza tononany manaraka ny série Passion et pouvoir sy 13 Reasons Why. Adios. Io kosa no horonan-tsarintsika voalohany amin'ny sivora sasany alina androany. Aorian'izay no famerenana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Fréquence plus TV. Na rahampitso amin'ny valora maraina. Mametraka ny veloma tompoko.